Faly miarabantsika tsiraiavindray tratry ty alarobia maraina fa 4 volana marsa ity sotran'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao maraim-baovao zao indray afahantsika miaona amin'ny alohanderantsika ny amofonenan'io dia efa afaka isika. Ny Tomban'Andriamanitra mbola vempisaoranao izay ny amin'ny tombonandro eo omenao anay io, misaotra anao ihany koa izay manome zava-tsoa anay isan'andro, misaotra ireo izay mamelombelona ny fiainanay aray-panahy. Misaotra ihany koa mahalivavaka anay ary mitarika anay amin'ny marina hatrany. Misaotra anao miahy ny ankonanay ihany koa ary manome izay zaza anay. Amin'ity maraina ity dia tianay ianao raha hiaraka aminay eto ary hampatanjaka anay indray. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe talenta ampiasaina araka ny tokony ho izy. Nalaina amin'ny Kolosiana 4:4, 7 sy 8 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary mangata koa ho anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho anteny hilazanay ny zava-miafina izay an'i Kristy, sady izany no namatorana mba hariatako tsara izany tahaka an'izay fokony itenenako. Amen. Tsy miankina amin'ny kisendrasendra ny nanomezan'Andriamanitra ny talenta. Izy ilay mahalala ny zavatra rehetra sy mahafantatra tsara ny tsirairay no manome asa ho an'ny olona tsirairay. Izany n'Andriamanitra toetra isan'andro ny lehilahy sy ny vehivavy mba hitany raha toy izy ireo miaiky fa izy ny mpanome ny zavatra rehetra ananany. Jereny raha toy izy ireo mampiseho ihany koa ny mahamendrika ny harena mandrakizay azy. Ny fomba ampiasany ny fananana sarobidy nomen'Andriamanitra azy no manapaka an'izay ho anjarany mandrakizay. Amin'ireo fanomezana rehetra izay nomen'Andriamanitra ny zanany dia tsy misy mety ho tonga fitahiana lehibe kokoa noho ny fitenenana. Amin'ny alalan'ny teny no andresentsika lahatra, amin'ny alalany koa ny vavahantsika sy hiderantsika an'Andriamanitra, ary amin'ny alalany no ilazantsika amin'ny hafa ny fitiavan'ilay mpanavitra. Tian'Andriamanitra raha atokantsika ho amin'ny fanompoana azy io fanomezana anankiray io, ary raha manapaka ao am-pontsika Kristy dia iseho amin'ny tenintsika ny fahadiovan'ny toetra izay ny volavolaina sy ny hatsaran-tarehy ary ny hanitra izany. Tandremo tsara ny teny lazainao. Manana hery miasa mangina eo amin'ireo mifanerasera aminy tsirairay avy amintsika. Andriamanitra no nanome antsika an'izany hery miasa mangina izany ary tompona andraikitra ny amin'ny fomba ampiasana an'izany isika. Fikasan'Andriamanitra ny ampiasana an'izany amin'ny tsara kanefa miankina amintsika ny fanapa-kevitra raha toa ka ho madio sy mananatra ny hery miasa mangina avy amintsika na ho tahaka ny aretin-dratsy mahafaty. Ireo izay miombina amin'ny toetran'Andriamanitra dia ampiasa hery miasa mangina tahaka ny an'i Kristy miaraka amin'ny izy ireo izay eny an-dalana, ny anjely masina ary ihany koa mahazo fanampiana sy fitahiana izay rehetra mifanerasera aminy izy. Ireo izay tsy mandray ny Kristy ho mpamonjy sy ho tompony manokana kosa dia tsy afaka mampiasa hery miasa mangina ho amin'ny tsara eo amin'ny hafa. Tsy manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo ary tareny ho amin'ny fahaverezana ny hafa amin'ny ohatra izay asehony. Inganeka hay ampiasa an'ireo fanomezam-pahasoavana izay nomen'i Kristy antsika isika ary hanao asa lehibe mihitsy aza satria ny fanahy masina efa miaraka amintsika. Amen. Ianay tsara indrizan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany dia ampio izahay Tompo mba hay hatakatra ny hasarobidan'ireo fanomezanao ireo ary hampiasa izany araka ny sitraponao. Foazo ny afo matoritory, foazo ihany koa ny saina izay kamokamo ary aoka ny hovoanana fahazotopo sy fahatokiana feno ny fanarananao izay. Anaran'i Jesosy, amen.